misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairyavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity misaotra an'Andriamanitra hatramintsika fa mbola tombontsoa lehibe no andraisantsika n'izany ten'Andriamanitra izany. Aloha nidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra anio dia hivavaka isika. Rainay tsara indrezindanitra atolotra ianao ny idera ny lasa ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola tombontsoa lehibe no anananay miaraka aminao. Misaotra ray ho izay tsy mamela anay eo andavaka fa mikatsaka mandrakariva ny tsy hahavery anay indrindra tsy izay rery ihany fa izay sy ny ankonanay mihitsy. Izay ny teninao izay ankehitriny ka okany ny teninao vantofantsika ny fiainanay atonga anay foa ka haka fanapa-kevitra tsara mandrakariva anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ny zanak'olona. Ireo fampitandremana no mamarana n'ilay fanoharana momba ny Virginy folo. Ilay manao hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Tsy maintsy vonona mandrakariva isika. Eo am-piandrasantsika dia tsy maintsy arentsika mazava eto amin'ity tontolo maizina ity ny fanalantsika. Manana hafitra mahafinaritra ho lazaina amin'izao tontolo izao isika ho avy ny mpampakatra. Feno teny fikasana momba ny fiverenan'i Jesosy eto an-tany ny Baiboly. Tsy tahaka ny fiaviany voalohany, ny fiaviany fanondroany, tsy ho tsiambaratelon'olombitsy izay voafidy manokana tsy akory ilay tranga faratampon'ny tantarany tany. Ny teny hoe zanak'olona ao amin'ity fanoharany ity no fampiasan'i Jesosy indrindra ilazana ny tenany ao amin'ny filazantsara. Hita ao amin'ny boky faminanian'i Daniela koa manko io anaran'io. Nahita bibidia 4 ny mpaminany Daniela ao amin'ny Daniela 7 izay maneho fanjakana 4 eto an-tany ary voalaza fa hifeo sy hamaby ny olona ireo fahefan'ireo avy eo dia niova tampoka ny toe-javatra. Nahita ny seza fiandrianan'ny lanitra Daniela. Hitany ny fitsarana manome ny rarin'ireo izay nampahoriana. Dia rehefa avy eo dia niseho ny zanak'olona ary nomena azy ny fanjakana. Ampitoetra fanjakana mandrakizay izay tsy ho rava na oviana na oviana ny zanak'olona. Ho levona eo anatrehany ny firenena hafa rehetra. Tsy tonga hampahorina ny zanak'olona fa hampaheriny trotraka. Tsy tonga mba hotopoina izy fa hanompo. Satro tsilo no satro-bonahany voalohany. Izy ny tompontsika izay mendrika ny ankatoavintsika sy ankofantsika. Nandao ny voninahiny mba ho isanao izy. Nandao ny voninahiny mba ho isantsika izy. Mba handresen'ny ny ota sy ny fahafatesana. Ny zanak'olona dia mpandresy. Tsy mitana ny fandresena ho an'ny tenany ihany fa mpandresy mizara ny fandresena amin'ny vahoakany, amin'ny zanany, aminao, amin'ny ankohonanao, amin'ny mombanao rehetra. Ireny manko isika raha hiara-ndova aminy amin'ny fanjakany. Koa alao hery ary fa efa namonjy antsika i Kristy. Aoka isika haritra hatramin'ny farany. Aoka isika hitanjina tokoa. Hatsiaro an'ilay teny manao hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Andriamanitra hitompo-tianay misaotra anao izay amin'izany teninao izany.
ampio izahay fa tsy vitanay raha amin'ny herin'ny tenanay ny fiambenana oka ny fanahinao masina anaitaitra anay manjakariva satria fantatsay fa atomotra ny andro ary oka izay ho vonina ny amin'ny fiavianao tsy elany amin'ny ranolanitra aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.